omenatsika amin'izao maraim-baovao izao dia ataotsika ny hira fahadimy amin'ny zato. Ny hira fahadimy amin'ny zato. Tsinjovilay avoana ary Jerusalem fa inogologo tambata didiwange fatao satrota de trompo masina de jalisi nolavina kando vonoina citakatra everina etande ebe saetini bisulukaba tini ure fame tini tawolo eheluka naka fatungai sihanava Esau tutuizau Nieluci aku Esau denivesa hane kamanara simahu pianani atagulku taesi ihanini tete kavitau atsikare nivotileibe vavaksika ry Jesosy Kristy Tompo, misaotranao izahay fa noho ny fahasoavanao lehibe tsy takatry ny saina tokoa dia tonga ianao nidina ho anay. Misaotranao izahay amin'izany indrafonao izany manome anay ity maraim-baovao ity, izarana ny teninao amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia mangataka aminao izahay aoko tafapaka ka melombelona ny fomampananay ane ny teninao hanasitrana ny fo izay viravirainy ayasy ny tahotra amatebiteby samihafa vokatra izao valana retina miahaka eran'izao tontolo zao izao. Dia vianao Jesosy amin'izao anomboanay amakivaky koa ny herinandro masina ny Pasika izao, miaraha aminay mba ho voaomana ao anatin'izao pasiona izao tokoa ny fo sy ny sainay ka hanjakanao. Dia taio ny teninao izay horenay avia Jesosy Tompo mitenena fa miheno anao zahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjaratsika ry havana
amin'ny tian'io ity amperikopantsika fifoazana eto ambaty finaky dia ny ao amin'ny jaona toko faharoa amby folo, zany hoe manodidina ny texte tsika ny alahady omaly ihany a, jaona toko faharoa amby folo ka ny andinin'ny fahavalo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Jaona toko faharoa amby folo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara no saro-bidy lanjan'iray livatra dia nanosotra ny tongotr'i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny hanitry ny menaka ny trano. Ary hoe Jodasy Iskariota anankiray amin'ny tamin'ny mpianany ilay efa hamadika azy. Nahoana io menaka io no tsy namidy denaria telon-jato ka nomenany malahelo? Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahian'ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboarany ahy halevina io, fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Amen. Ny fotokafatra moa dia ny ao amin'ny tapany amin'ny andininy fahafito hoe avelao izy mba ho tehiriziny hanamboarany ahy halevina io. Efa ao anatin'ny vanim-potoana ny pasiona isika izao, ary miresaka indrindra ny amin'izany moa ny anjarantsika itodian'ny texte tsika amin'ity Maraim-baovao ity. Raha izao tantara izao araka ny efa nandrenesantsika azy dia tsy jaona rery no manao azy, fa samy mitantara ity avokoa, na i Matio, na i Marka, na i Lioka. Eto amin'ity anjarantsika ity dia ny fihetsiky Jodasy eny fa hatramin'ny mpianatra rehetra koa aza dia samy tratrany izany nanoloana ny fahitany ity fandaniana ity. Ny mpianatra izay nalala tsara fa tsy vao voalohany no niaonan'ny Jesosy tamin'ny Maria ity fotoana ity, fa efa niaona taminy ary mahatsampa tsara ny zava-dehibe izay nataon'i Jesosy taminy. Fa no heverina izy ireo fa tsy tokony ho valy teny avy amin'ny Maria hanehoana fakasitrahana an' Jesosy, izao atao izao. Tsy ho valy teny ho fanehoam-pakasitrahana an' Jesosy, izao atao izao. Fa lazainy heverin'i Jodasy fa fandaniam-poana. Fa i Maria kosa nahatsampa ny asaro-bidiny izay nataon'i Jesosy taminy, dia nahafoy izay heverina fa saro-bidy indrindra tamin'ny fananany izay nitehiriziny tao an-trano. Mety ho lovany, mety ho fananana izay nokatsahany fatratra, na nokatsahany vadiny fatratra, fa izy moa dia voalaza fa vehivavy janga ity vehivavy ity, ary izay no lazana azy hoe mpanotra. Fa
asehony amin'ity texte ity fa Jodasy tsy de noho ny fiahian'ny malahelo loatra hoy ny voambara eo, fa noho izy naka ny tao anaty kitapo, tao anatin'ny kitapon'ny mpianatra. Ndraindray dia misy ihany ny fiheverana toy izany, manoloana ny fahitana ny asa lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny isa tokantrano azy. Ka mety misalasala ateraky ny fiahiahiana samihafa eo amin'izay tokony atao ho fanehoana mpakasitrahana an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana zay ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Raha namaky baiboly zahay tamin'ny alina, manaraka ny famakiana baiboly isan'andro iny moa dia ao ny tantaran'ny Davida tamin'izay fotoana izay nampiakarana ny fiaran'ny Jehova ho ao an-tanànan'i Davida, satria rehefa nitondra ity fiaran'ny fanekena ity Davida tamin'ny voalohany ampiakarana azy ho ao an-tanànany, dia izao ny sendra nandihy ny olona rehetra ary ny faly sy ny ravoravo tamin'izany fiakaran'ny fiaran'i Jehova ao an-tanànan'i Davida izany, dia nisy ny lehilahy anankiray atao hoe Oza izay nihazona ny fiaran'ny fanekena, satria saika nazerany omby ilay sarety dia nihazona izany i Oza. Kinanjo dia tezitra tamin'ny Oza Jehova ka dia maty teo eo Oza, ary dia tezitra tamin'i Jehova tamin'izany Davida ka dia tsy nety nampiakatra ny fiaran'ny fanekena ho ao an-tanànany, fa napetrany tamin'ny olo-kafa ilay fiaran'ny fanekena, tsy niakatra tany. Fa izao io foko zay nanaiky nampiantrano nametraka ny fiaran'ny fanekena teo amin'io, nandritra ny 3 volana izay nitoeran'io fiaran'ny fanekeny Jehova io teo aminy, dia feno ny fitahian'i Jehova, ary tonga tany amin'ny Davida ny feo hoe efa notahina iranona izay nampiantrano ny fiaran'ny fanekeny Jehova. Ary dia napaka avy hatrany koa lasa Davida naka ny fiaran'ny fanekeny Jehova koa ka hitondra azy hiakatra tao an-tanànany. Ary tamin'izay dia nandihy mafy Davida teo anolohan'ny fiaran'ny fanekeny Jehova, nandihy mafy izy, ary mikala vadiny izay zanak' Isaoly dia niome azy fatratra tamin'izany. Ary rehefa tonga tany an-trano Davida ka hiditra ny trano dia hoy mikala, ity mpanjakan'Israely fa dia nivazona ohatrany adala fa nandihy tsy naharay lamba. Dia hoy Davida hoe nandihy teo anatrehan'i Jehova tompoko aho, teo anatrehany no niravoravoako tahaka an'izany. Ny fanehoam-pakasitrahana an'Andriamanitra amin'ny fahasoavany lehibe, ary izany no nataon'ity vehivavy ity. Ary tsy izany ihany no asain'i Jesosy tsy njovy ny mpianatra, fa raha vakiana ity texte ity ilay anjarantsika omaly, dia ny mpianatra tsy nahazo mihitsy izao zavatra izao, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia fantatry ny mpianatra ihany izay zavatra nitranga. Fa Jesosy raha nieritreritra izany ny mpianatra, mety madio ihany ny eritreritry ny mpianatra sasany, fa Jodasy kosa tsy izany no tao an-tsainy, tsy ny hoe fitsinjovana ny mahantra, fitsinjovana ny sahirana. Ary mety koa kajikajy samihafa tahaka izany no mety mipetraka ao an-tsain'ny olona manoloana
ny asan'Andriamanitra natao teo aminy, ka anadonoany manao valiny ny amin'izany. Fa lazainy Jesosy anefa hoe avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboarany halevina io, izay fotokafatra ho antsika amin'ity. Raha vakina ny raha dinena maimaika io teny io dia toa hoe mbola ajanona aloha ilay menaka, ilay menaka mbola ho azonina aloha ilay menaka rehefa avy ny sisa mba ho tehirizina hanamboarana an' Jesosy. Fanao ny jiosy ny mikarakara ny faty mialohan'ny andevenana azy, manosotra menaka izay hitahirizana ny faty koa. Isika mampiasa ny formol, fa ny jiosy mampiasa menaka. Eny misy fomba samy hafa koa zay nataony jiosy fa izany. Fa raha imarika nefa nojerena, araka efa nolazaina omaly, raha imarika no mitantara azy, izay everina fa isan'izay nakany Jaona na nanampy ny Jaona, fa ilioko moa dia nanampy tamin'ny marika tamin'ny fitantarana. Tena novakian'ilay vehivavy mihitsy ilay tavoangy izay nisy an'ity menaka ity. Zany hoe tsy nisy ambiny, fa nampidiny teo, ary io ny tena nanaitra ny mpianatra. Io ny tena nanaitra ny mpianatra, tsy nisy ambiny. Zany hoe tsy nanana fotoana hitsitsitsitsihana ity fanomezana ity zavatra ataony eo amin'ny Jesosy ity Maria. Tsy nanana fotoana eritreretana hitsitsitsihana izany, fa maika de maika izy, ka tena novakiny mihitsy araka ny fitantarany marika azy lay tavoangy nisy azy. Ary tahaka izany ny olona eo anatrehany fahatsapana ny fahasoavan'Andriamanitra izay ataon'Andriamanitra aminy, fa mampitobaka ny ao am-pony eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy manana fotoana hanafinafenana na hitsitsitsihana an'izany, fa mamoaka izany de tahaka ity vehivavy ity. Ary rehefa tohizana amin'izay anjarantsika eto izy, amin'ity fotokafatra tsika ity izy, dia ny tena raha dinihana ny tena hevitry ny teny de toy izao: izay nataony, aoka izay nataony ho santatry ny fiomanana na fikarakarana ahy amin'ny fandevenana, na aoka izay ataony ho fanehoany ny fikarakarana ahy amin'ny handevenana ahy. Izany hoe efa i Maria de efa manatanteraka sady mialohan'ny fotoana ny fikarakarana ny amin'ny fandevenana an' Jesosy hitondrany ny fahotany zao tontolo zao. Santatra sahady izany maneho ny fitondran'i Jesosy ny hanitry ny mpanota ho ao am-pasana mba hositraniny sy ho avaoziny ary ahafahany amin'izany. Ka ilay vehivavy izay no isain'ny Simona, ary amindioka hoe raha mpaminany marina io lehilahy io, dia ho mahafantatra fa mpanota io vehivavy manendry azy io. Ary tena fantatry Jesosy izany, ary nasehony amin'izany ny fitondrany ny amin'ny etam-pahotany mpanota ho ao am-pasana mba hilevina ary hananganany azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tarihiny ity tenin'Andriamanitra ity koa isika hihevitra
ny amin'izao paska izao, ny amin'izay hoentitsika eo anatrehan'i Jesosy. Ny azakazaka ihany, ary isan'izany Maria eto rehefa ny azakazaka ihany mba andeha karakara ny fatin'i Jesosy rehefa taoriana ny sabata, fa izao efa tsy nahatratra azy tao am-pasana intsony izy ireo, fa efa nitsangana izy. Fa tsy tara i Maria teto, tsy tara izy, fa efa nanatanteraka izany mialohan'ny fotoana. Dia ny fotoana zay ny haonany tamin'i Jesosy. Izay tiana hisariana ny saintsika dia izao: ny tena fibebahana marina ka hitondrana ny fahotana eo anatrehan'i Jesosy dia tsy miandry mangatakandro. Tsy miandry mangatakandro. Ary izay tiana haseho eo anatrehan'i Jesosy dia tsy tokony ho fonifonosina amin'ny fiatsaram-belatsia ety ivelany, fa tokony hatobaka tahaka izay nataon'ilay vehivavy tamin'ny menaka tao anaty tavoahangy alabastara, ka nandrotsahany teo anatrehan'i Jesosy izay teo aminy rehetra, ary nahakotra ny tongotr'i Jesosy izany zavatra izany, ary namaoka azy tamin'ny volondohany izy. Inona no mba hoentinao hikarakarana ny fahafatesan'i Jesosy ho anao amin'ity paska ity? Izany hoe manahoana ny endriky ny fiomananao ny amin'izany? Manahoana ny endriky ny fiomananao? Fa ny endriky ny fiomanany na dia ny mpianatra na ny Jodasy Iskariota koa, Simeona boka, dia izao fitsarana no ny everina, no ny kambana tamin'ny Pilato koa izy, fitsarana no ny jereny ny fiomanany ny amin'ny andraisany ny famonjena vitan'i Jesosy. Fa isika kosa manahoana? Fotoana ny fandinihan-tena izao ry havana, ary ity texte ity dia mitaona antsika amin'izao fanombohan'ny herinandro masina ny paska izao, mitaona antsika ny andiny tena fatratra ny amin'izay ahafahantsika miatrika izao. Fotoan-tsarotra lalovantsika izao, fotoan-tsarotra ny amin'ny fiomanantsika ny amin'ny paska. Ny tompo anie hitahy antsika fa antsika mandinika sy mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teniny manoloana izao herinandro masina izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao eram-po eran-tsaina izahay, misaotra anao noho ny fahasoavanao, misaotra anao noho ny amin'ny teninao. Mangataka aminao izahay mba izanay mandiny tena tokoa inona no hoentinay eo anatrehanao amin'izao fiomanana ny amin'ny paska izao. Dia mangataka aminao izahay, omeo anay ny fanahinao masina, mba tsy ho mpitsara izahay, mba tsy ho mpizahataratra izahay, fa hitondra ny vesatry ny fahotanay, ho borahanay eo anatrehanao, mba ho sitrana izahay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen.